Resaka voka-pifidianana indray tany amin'iny fahatry ny atsimo andrefa nahiny dia nahitana fitokonana sy tabataba manakoako eraky ny tanàna noho ny tsy fanekeny ireo andian'olona maromaro ny voka-pifidianana izay vonjomaika nivoaka izay navoaka ny seny tamin'iny andro ny 13 Desambra iny ka raikitra ny fandorana kodiarana eraky ny arabe ary teo ihany koa ny sarimbolany izay ny popoka etseroa ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrena mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny fanatsipoka dia ny mahakasiky ny tsy fanekeny ireo andian'olona ny voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka ny seny any amin'ny faritry ny atsimo andrefanany ny ompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao resantsika ny tsara ho fantatra manoloana an'izay resaka voka-pifidianana izay hatrany atao anatin' ity video ity nalaza be mo ilay roy izay nivoaka ary niparitaka eran'ny Facebook mahakasika ny vokatra izay nivoaka izay manome vokatra samihafa ho an'ny kandida ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao rehefa avy eo dia tsy maintsy nisy ireo olona izay voasaringotra izay voampanga fa niniana naparitaka an'izany mba ho fanakorontanana any vahoaka maro ireo olona izay voasambotra manoloana an'izany fanaparitahana an'izay vokatra izay mifanipaka amin'ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny seny izay ao mo ireo milaza fa ireo izay pro tojo ravalomanana na ihany koa ireo pro team no tao ambadika an'izay fanaparitahana an'izay vaovao tsy marom-pototra izay ho izy ireo hatrany fa ny seny kosa tetsy andaniny dia nilaza mazava tsara fa nisy nanao piratage ny site web any seny ka izay no nahatonga ny vokatra tao anatin'izay no ny tsy mbadika araky iny izay hita naparitaka ny ireo izay tsy mataotody tao anatin'ny tapatsiratsirasira Facebook iny mba hoentina hanakorontanana ny saim-bahoaka manoloana an'izay dia naneho ny heviny ifanirosoherinaivo izay isan'ny mpanohitra mafanafo malagasy izay monina sy mipetraka ao ampitan-dranomasinao raha fisamborana any Jean-Luc Randriamihoatra no nahatonga any fanirosoherinaivo no naneho ny heviny ity nitatitra fotsiny ny zavatra hitany teo amin'ny tranonkalany seny no nataony ho ifanirosoherinaivo hatrany raha araky ny lalàna dia tsy misy heloka velively azo itazomana any Jean-Luc Randriamihoatra satria nitatitra fotsiny ny zavatra hitany teo amin'ny tranonkalany seny no nataony ka tsy tokony ho terena na ho tazomina garde à vue araky ny baiko nomena ny zandary izy ho isatrany rehefa tsy misy ny heloka dia avitsoro ny olona fa tsy tazomina fotsiny détention arbitraire no anaran'izany ho iatrany fanirosoherinaivo tao mipejiny tao fitsarana natao ho arofenitra fa tsy famoretana aoka izay ny fampiasana ny fitsarana ho fitadiavana toerana ho izy hatrany midika izany fa tsy faly amin'ny fisamborana ny naman'izy ireo ry zareo avy ao anatin'ny antoko-panohitra izay manoloana an'izay fiparitahany ilay voka-pifidianana izay voka-pifidianana vonjomaika ny fanohitra tanteraka amin'ilay vokatra tena izy izay navoaka ny seny tamin'ny ity herinandro ity ary nanaitra ny be sy ny maro sy niteraka savorovoro teo anivon'ny fiarahamonina moa izany rehetra izany andrasantsika araka izany nitohiny izay raharaha na voasaringotra any Jean-Luc izay fa hatreto aloha ireo rehetra izay miniana naparitaka an'izay vaovao tsy marom-pototra izay dia avetrany dia nosamboriny ny mpitandro ny filaminana mba hanaovana fanadihadinina sy mba hanaovana andromaso azy ireo mbola tafiditra ao anatin'izay fivoahany vokatra fifidianana vonjomaika izay toy ny zavanitranga
ao amin'ny lapany faritry ny Atsimondrefana tamin'ny andro ny 13 Desambra 2024 iny izay namoahany seny nivoaka mpifidianana ben'ny tanàna Vonjomaika tany an-toerana tany izay any amin'ny faritanin'ny Toliarany ho an'ny komina ambonivohitry ny Mitsinjo Betania ka nandresy tamin'izany ny kandida izay volomboasary izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Manoloana an'izany dia nanao hetsika ny tabataba sy nitaky famoahana nivoaka mpifidianana marina ireo mponina any an-toerana. Antony izany ny tsy fahalaniny kandida izay laharana faharoa Andriamatoa Pecto izay lany tao amin'ny SRMV raha ny filazan'izy ireo. Toy ny tao amin'ny komina Mitsinjo Betania tao Toliara dia raikitra ny fitokonana teo amin'ny komina Mitsinjo Betania tamin'ny takariva ny 13 Desambra iny. Nisy ny dorokodiarana sy ny fanakanan-dalana nataon'ny vahoaka izay tsy manaiky nivoaka mpifidianana ben'ny tanàna. Raha ny zava-misy dia Andriamatoa Pecto avy amin'ny tsy miankina no lany tamin'ny vokatra navoaka ny SRMV nefa kandida izay isika rehetra miaraka amin'Andry Rajoelina izany hoe kandida Niromara indray no lany tamin'ny famoahana vokatra Vonjomaika izay nataony seny izany rehetra izany no antony izao fitokonana izay nataon'ireo vahoaka tany an-toerana izao izay naneho ny tsy fahafalian'izy ireo manoloana an'izay fitsimbadihany vokatra any an-toerana izay. Manoloana an'izany hetsika rehetra izany moa dia tsy maintsy niditra antsehatra vetrany ny mpitandro ny filaminana ary maro tamin'ireo izay lohandohany mpisorona izay nitokona andalambe izay no voasambotra ny mpitandro ny filaminana ary nahiditra amponja Vonjomaika izany hoe natao garde à vue mandrapa hiandrasan'izy ireo ny fitsarana azy ireo izay mba ahafantarana iza tokoa no tena nitarika ireo vahoaka izay nitokona andalambe ireo amin'izay tsy faneken'izy ireo vokatra Vonjomaika izay navoaka ny seny izay. Midika izany rehetra izany fa tsy ny ao Antananarivo renivohitra irery ihany no misy an'izay tsy fanekeny ireo vahoaka nivoaka mpifidianana sy ny tsy fanekeny ireo antoko izay manohitra ny fitondrana an'izay voaka mpifidianana Vonjomaika izay navoaka ny seny tamin'ny ity herinandro ity fa manerana ny nosy dia ahitana an'izany sorisoritra tsy fanekena an'izany avokoa ary ahitana anireo vahoaka marobe izay diso fanantenana tamin'ny kandida izay noetretin'izy ireo ho lany kinanjo nefa tsy lany amin'izao fivoahany vokatra Vonjomaika izay navoaka ny seny izao ka isan'ny tena nandisy fanantenana vahoaka maro ary mety ho anton'izay rehetra izay no mahatonga an'izy ireo vahoaka tapa-kevitra ny hikomy sy hitokona izay indrindraindrindra amin'ireo faritra izay manana vahoaka somary mahirihiry fo izay ka izany nahatonga an'ity tranga izay niseho tany Betania tany Toliara ity. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.